Lafim-baovao mahakasika ny finoana kosa ny andeha hidirantsika manarara ary ihany koa anakatoanantsika ny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Saika hipoka mpino avokoa ireo fiangonana samihafa teto Andrenivohitra omaly izay alahady voalohany tamin'ity taona vaovao ity toy ny teny amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra Akandramamy Ambomirary. Fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an'ny isan-tokantrano sy ny malagasy rehetra ary ny firenena noho ny fahatongavan'ny taona vaovao 2024 no nanasongadina ny fanompoam-pivavahana tamin'ny alahady voalohan'ny volana janoary tamin'ity taona ity omaly tety amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra Akandramamy. Isan'ny niarany vavaka tamin'ny mpino ny solombavam-bahoaka ny Avaolidina mivady. Alahady voalohany amin'ity taona 2024 ity tena tombontsoa lehibe aloha voalohany indrindra nomen'Andriamanitra aina fofonaina fahavelomantsika. Faharoa zava-dehibe taminay ihany koa no fahatongavan'ny député Raoldina namangenay satria maro tokoa raha amin'ny alahady voalohany taona tahaka izao no azo azy fa tsy ho raisiko hoe niangatra izy fa satria toeram-ponenany raha teo eto dia namangy anay izy tonga teto miaraka namin'ny voninahitra an'Andriamanitra teto amin'ity toerana ity. Ary ny fahatelo nanao dadabe Noely anay izy na ataoko hoe tsy tonga tamin'ny fotoana ny Noely azy zany raisina ho zava-dehibe tokoa satria nivimbina zavatra ho an'ny fikambanana. Ankoatra ny solombody akoho zokiolona sy ny fanomezana ho an'ny fikambanam-behivavy dia nanolotra groupe électrogène amin'ny teti-pitantrany amin'ny 10 tapitrisa ariary ampiasain'ny fiangonana ny solombavam-bahoaka mivady. Iny vaovao mahakasika ny finoana ary tompo kilasy tompo vavy ny tokoa anaova meloma ho antsika rehetra indray amin'izao hariva izao. Akasitrahana fino nefa anao mbola nijery hatramin'ny farany vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Itena kosa dia mamia fotoananao amin'ny rapitso indray metraka veloma mandrapitafa ary tompo kilasy tompo vavy.